Lafi ny fanabeazana kosa indray tamin'ity androndroany ity noho ny famotoana tetsy amin'ny EKAR Faravohitra ny mpianatra sy ny mpanabe teo anivon'ny vondro fanabeazana Aceem ho fitrotroana ambavaka ireo mpianatra izay iroso amin'ny fanadinana bakalorea amin'ny latsinainy ho avy zao no antony izay fanompoam-pivavahana izay lovara manatsoa Kristiana Godramanga. Ny famotoana tetsy amin'ny EKAR Faravohitra androany maraina ireo mpianatra sy mpanabe avy amin'ny kora Aceem, Aceem ary ny Aceem. Sekoly izay mivondrona ao anatin'ny vondrom-panabeazana Aceem, nanatrika ny fitaom-pivavahana iraisam-pinoana ho fitondrana ambavaka mpanala fanadinana bakalorea amin'ity taona 2024 ity. Fotoana nahafahan'ny mpanabe nampita ireo 4 fanala hidin'ny fahombiazana ho an'ireo mpanala fanadinana. Ny fiheverako dia efa antongotra zao 2 andro na 2 andro mialohan'ny fanadinantsika dia efa tokony ho tony tanteraka. Izay tony tanteraka zay olona efa navita revision, olona salama tsara, olona timady tsara hiatrika amin'ny fanadinana. Izany hoe tsy tsara intsony zany manao reraka be na miarotoro be na mbola mandalina zavatra lehibe 2 andro na 2 andro mialohan'ny fanadinana. Raha ataoko hoe mbola mijerika ianareo na mandinika exercice dia karazana efa mipasipasiko kely nefa fantatra zay na mipasiko kely nefa hay fa tsy le fotoana fikarohana intsony. Zay aloha zany voalohany. Ary efa tonga amin'ny sala na efitrano mpanadinana dia mbola ilaina foana le hoe fahatoniana. Tsy mahazo manao tara, tsy mahazo manao tonga aloha ary tonga ara-potoana dia olona matotra tsara ny tonga ao. Nandritra io fotoana io ihany koa no nahafahan'ny filompanorina ny vondrom-panabeazana Aceem nitsodrano an'ireo mpianatra hiatrika amin'ny fanadinam-panjakana izay ho toto-saina amin'io herinandro avy io. Tamin'ny fanomanana ny fanadinana na dia raha malala aza ny fahasairanana mianjady amin'ny isam-pianakaviana eny anivon'ny fiarahamonina ary eto anivon'ny firenena. Eto anivon'ny zao tontolo izao mihitsy aza moa misy ny atao krizy raisam-pirenena kanefa ny tanora malagasy mbola afaka mifantoka amin'ny fianarana dia hoy aho mantsinandry zareo angamba toizy izay fahamatorana zay ary manana tanjona mazava zany amin'ny fiainana ary amin'ity fanadinana kaiky ity zany ho anareo izay nala bakalorea misy moa ny efa nanao tamin'ny nanomboka tamin'ny herinandro lasiny misy ny nanomboka amin'ny alatsinainy izao ny anteniko dia hoe mahaiza mitoizy le fahaizana mifantoka amin'ny zavatra atao zany mandinika tsara ny fanontaniana izay atao amin'ny tena ary mitana hatrany ny fahamarinana satria ianareo tanora malagasy dia azo lazaina hoe anisany tsara indrindra amin'ny tanora eran-tany satria raha jerena ny tarehimarika na amin'ny resaka sida zany na amin'ny resaka zava-mahadomelana dia mandady aza ny trambo dia mbola anisan'ny tsara ny tanora malagasy, tanora mivavaka porofon'izany zao tsika hanatrika fitaom-pivavahana feno mpianatra. Maro ireo mpianatra tafaresaka taminay no nampiseho fahavononana amin'izay dingana lehibe amin'ny fianarana izay.